Hebreo 12. Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary mahatoky ny zavatra tsy hita. Izany finoana izany manko no vavolombelon'ny mahatsara laza ny Taolo. Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin'Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao. Koa izao hita maso izao dia natao avy amin'ny tsy hita maso. Finoana no nanoloran'ny Abela ho an'Andriamanitra sorona tsara noho ny an'i Kaina. Izany finoana izany no vavolombelona niantoka fa marina i Abela satria nankatoavin'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Ary noho ny finoana dia mbola miteny ihany i Abela na dia efa maty aza. Finoana no nahatafafindran'i Enoka ho eo akaikin'Andriamanitra ka tsy mba niarahan'ny fahafatesana izy, ary tsy nisy olona nahita an'i Enoka intsony noho n'izy nafindran'Andriamanitra ho eo akaikiny. Ny soratra masina no mijoro vavolombelona fa efa sitrak'Andriamanitra i Enoka talohan'ny namindrany azy. Raha tsy misy finoana dia tsy misy azo atao ahazoana sitraka amin'Andriamanitra. Koa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady azy. Finoana no nanohavan'i Noa tamin'ny mpanajana, fony izy notoroan'Andriamanitra hevitra ny amin'ny zavatra hitranga tsy mbola hita. Dia nandrafitra samby fiara i Noa hamonjena ny tenany sy ny ankonany. Izany no nanamelohan'i Noa an'izao tontolo izao. Fa nahatonga azy kosa handray ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra noho ny finoana. Finoana no nanekeny Abrahama fony izy natsoan'Andriamanitra hiainga ho any amin'ny tany izay horaisiny ho lova, ka nandao ny tany nahabe izy nefa tsy fantany izay alehany. Finoana no nonenany toy ny mpiavy tao amin'ny tany nampanantenainy Andriamanitra ho azy. Trano lay no nitoerany, dia izy mba amin'ny Itsiaka sy Jakôba izay samy nandray izany fampanantenana izany. Fa i Abrahama dia niandry ilay tanàna mafy orina, ka Andriamanitra no tompo marika tamin'izany sady nanao azy. Finoana no nahazoan'i Abrahama hery hanana anaka, na dia efa antita be aza izy, ary na dia vehivavy momba aza i Sara vadiny, satria azon'i Abrahama antoka fa mahatoky Andriamanitra nanao ny fampanantenana. Olona efa namany maty ihany Abrahama, nefa dia avy amin'izany lehilahy anankiray izany no niaviany taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny habakabaka sy toy ny fasika tsy tambo isaina eny amoron-dranomasina. Tamin'im-pinoana no nahafatesan'ireo olona rehetra ireo tsy azony akory izay nampanantenain'Andriamanitra azy, kanefa notazaniny sy noarabainy avy lavitra. Ary dia niaiky izy rehetra fa vahiny sy mpivahiny teto an-tany. Ireo olona miteny toy izany dia mampiharihary fa mitady izay ho tanindrazana. Ka raha ny tany nialany no nahamanina azy dia mbola nahita fotoana hiverenana any izy, saingy tanindrazana tsara lavitra no ireny, dia ilay tanindrazana any an-danitra. Izany no tsy mahamenatra an'Andriamanitra ny antsoina hoe Andriamanitra izy ireo, satria olona efa nanamboarany tanàna ireo. Finoana no nanonoran'i Abrahama any Itsiaka ho sorona, fony Abrahama no zahan'Andriamanitra toetra. Kanefa
nivonika nosorona ny zanan'ilay tokana i Abrahama, dia izy nanaovan'Andriamanitra teny fampanantenana sy ninazany hoe avy amin'ny Itsiaka no hiantsoana taranaka ho anao. Noheverin'Abrahama fa Andriamanitra dia mahay manangana any Itsiaka avy any amin'ny maty, ka dia noraisiny Abrahama indray ny zanany ary tadidiny zavatra izany. Finoana no nitsofahan'i Itsiaka rano andry Jakoba sy Esau, nitsonjovany ny ho avin'izy roalahy. Fonefa ho faty i Jakoba dia finoana no nitsofahan'ny rano tsirairay ny zanak'alahin'i Josefa, ka niankina tamin'ny lohateny Jakoba no nivavaka tamin'Andriamanitra. Finoana no nilazan'i Josefa teo amin'ny faraparan'ny fiainany fa hiala tany Egipta ny Israelita ary koa nanafatra fahany momba ny taolam-balony. Finoana no nanafenan'ny ray aman-drenin'i Mosesy azy 3 volana raha vao teraka izy. Hitany manko fa zazakely mahafatifaty i Mosesy, ka tsy natahorany izay baikon'ny mpanjaka. Finoana no nandavan'i Mosesy antsoina hoe zanak'ilay zanakavavin'i Farao, mpanjakan'i Egipta, no nefa lehibe izy. Fa naleony niara nampahoriana tamin'ny vahoakan'Andriamanitra, toy izay hifaly amimpahotana mandritra ny fotoana fohifohy. Nataony fa ny miaritra fanaratsiana noho ny amin'ny Mesia dia harena be lavitra noho ny zava-tsoan'ny Egipta, fa nibanjina ny valisoa mbola ho avy izy. Finoana no nandaozan'i Mosesy any Egipta, ka tsy natahorany izay atezerany mpanjaka, fa naharitra tamin'ny fanapa-keviny izy, toy ny nahita maso an'ilay Andriamanitra tsy hita. Finoana no nanorenan'i Mosesy ny fankalazana ny Paska sy nanomezan'ny baiko hanentenana rà ny varavarana, fandrao mikasika ireo lahy matoa Israelita ilay anjely mpandringana ka mamono azy. Finoana no nitan'ireo Israelita ny ranomasina mena, toy ny nanditany maina, fa noho ny mba nanandrana nanao toy izany ireo Egiptianina dia voatelin'ny rano. Finoana no nampirodana ny manda ny Jerikao, noho ny efa nodidian'ny Israelita nandritra ny 7 andro. Finoana no tsy nahafaty an'i Rahaba vehivavy janga, tsy nahafaty azy niaraka tamin'ireo tsy nanaiky an'Andriamanitra, satria noraisiny tampitiavana ireo mpitsikilo. Ary inona koa no lazaiko? Tsy hanampy-taona aho raha ilazalaza momba ry Gideona sy Baraka, ry Samsona sy Jefta, ry Davida sy Samuela ary ny mpaminany. Noho ny finoana dia nandresy fanjakana maro ireo, tsy napiatra ny rariny ka nahazo izay nampanantenan'Andriamanitra. Nanakombona ny vavan'ny liona ireo, namono ny afo midedadeda, tokony voan'ny sabatra nefa tsy voa, namely nefa tonga natanjaka, nahiry any ady ka nampandositra ny tafiky ny firenen-kafa. Noho ny finoana no nandraisam-behivavy ny zanany maty, voatsangana ho velona indray. Ny sasany nampijalijalina ho faty, nefa tsy nety nanao izay ahafahany mba hitsanganany ho velonaina tsara lavitra. Ary ny sasany nesoana sy nokapohina mafy, ary nofatorana sy
na hipoka amponja. Tao ireo maty notoram-bato, tapa-droa notsofana, novonoina tamin'ny sabatra. Tao ireo nafindrafindra monina, nitafy hodi-tromby na hodi-trosy, ka nahantra sy nampahoriana ary fandieranovana. Tsy mendrika hitoerana akory izao tontolo izao, ka nanjenjena tany an-tany efitra sy tany an-tendrombohitra ireo, ary nonina tanaty zohy sy tanaty lavaka. Ireo olona rehetra ireo dia ny finoany no vavolombelon'ny mahatsara laza azy, kanefa na dia izany aza dia tsy mbola azon'ireo ny nampanantenaina azy. Fa Andriamanitra efa nanamboatra zavatra tsara lavitra ho antsika, mba tsy ho tonga amin'ny tanjona natao hiafarana ireo raha tsy efa mby eo koa isika.